Oui, c'est un coup d'État militaire dans la mesure où on peut parler de coup d'État militaire à partir du moment où une équipe de militaires prend le pouvoir. Ce n'est pas un coup d'État. Un coup d'État, ce sont des militaires qui sont rentrés dans le palais présidentiel avec des armes. Ils ont tiré, il y avait des effusions du sang. Natonga le tolona dia fiparitahitanareo an'ireo olona le maratra eny amin'ny arabe eny. Tsy indray izao haindrany mihitsy ny mpitandro filaminana zandarma nanao an'io. Zay ny tsy tanton'ireo kapisaty ireo dia natonga azy latsaka an-dalana. Doranareo ny volony tsy mireazira. Ity ny tena fitondrana, tena vetivety kely mihitsy ny nanonganan'ny olona azy, na nasoran'ny olona azy teo. Rotokom-bolana latsaka. Ya, filoham-pirenena ve dia itsoaka any anaty misy azy na aizana misy azy amin'izao na aizana misy azy na any anaty kesika raha mbola tavelo anatin'ilay kesika na aizana. Izy ary amin'io mbola manao an'ilay manao tricage ihany ny teny amin'ny tele ny voavory ny tangeza be amin'ny amin'ilay ambonina laina tsara amin'ny telefôny. Zay ilay izy ka. Zao izy io ka tonga. Ny ao ny tena namay ahy hoe hijery ny fiafarany zao mpitondra manao tsinotsinony zao. Io izy fanopotra. Io izy io zao io hitatsika io. Aiza daholo misy azy. Ny deputery namany zareo ary io lasa raika amin'ny telopolo nanao latabato. Zao ilay izy miova daholo ny daonina rehetrarehetra. Ny lasan'ireo ahy 9 taona dia vaovao mba hisy kapisato ny ohatran'iny indray. Fa raha zao aloha nareo mbola hitetitety ny iverina. Nareo ary zao omeny olona miesteko. Dia mba afaka no ataoko en colonel raha mety. Mba interpellé ny ambassade de France napiditra ny roplanina tsokosoko teto Madagasikara amin'ny Frantsay iny. Tsy nazo lalana. Nanao vol d'espace iny tsy nazo lalana fa niditra tsokoto any Frantsay maranila Frantsay mba hampanatsoy ny ambassade de France eto. Vao mity anontanio ahy inona natonga an'iny. Fa zareo manko be vava any an-dafy any Macron mitabataba any France any. Zareo ny préfet de la Réunion France mpampianadresina mpamelesina mihitsy. Io napitra roplana tsokosoko nandeha tetare 5 maritary dia mba anontany tonga dia izay mihitsy atao aloha atsiro eo ambasady ny Frantsay io anontaniana inona ny antony zavatra natao fa tsy mety amin'ny fiandrianam-pirenena malagasy iny. Zay raha angamba dia misaotra betsaka fa dia mahafinaritra fa mijery mendrano arrosazy arovina ny arrosazy. Arovina indray mambolena aloha mba asiana arrosazy ihany aloha tsy mety raha vanodranona fotsiny an'izao. Sotra indrindra Asiana baolina tapolaka zany. Ya, nareo koa ny tena anisan'ny tena napita ny afatra be dia be isaorana daholo ny radio mpanohitra rehetrarehetra reo na ny gazeta na ny Pôle TV ny BBC tena be dia be. Madagasikara raha Madagasikara moa dia mibabo hoe tonga saina taty areny fa dia misaotra nareo tena dito fa dia samy ten'Andriamanitra daholo. Tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy zany. Zay ny tena marina. Saotra to. Marina loatra zany raha aman-dreny mankasitraka anao ihany koa. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Zay ilay nitenensika teo hoe reny aneo a ratsy fiafara. Zay ilay hoe ndao aloha raisika ny antso manaraka. Miaraba tompoko dia ahoana fandehany? Allô. Miaraba anao, salama tsara ianao dia ahoana fandehany? Nyay zany a mahakasika ny tolonantsika ty. Azonao ray aman-dreny, vonoa ny onjam-peo anao dia tsy mahainao an'ilay feo taraiky any aminao ianao. Ao. Eny tompoko izy indrindra fa aza miandriandry tsony ianao fa vonoa ny onjam-peo. Andraso aloha alamintsika tsara fa nifankaty tsy mifamarafara ho ny adiny hafarantsy asanatry ny vavana dinilela tsy hoe iady akory fa mba hatomboana tsara ny fifandraisantsika mazava be sahala amin'ny bulletin unique sahala amin'ny atao hoe tara-masoandro miainga avy ery Atsinanana dia miondrika rehefa tonga ny folakandro makany amin'ny avaratra iny dia alao zao nanaovantsika ny onjam-peo rehefa tafiditra ianareo tonga dia aza adinoina mihitsy ny mamono ny onjam-peo anareo fa ao anatin'ny finday no miaino ianareo. Da oatra. Miaraba anao tompoko. Dia ahoana fandehany? Miaraba tompoko, salama tsara. Ianao manao ahoana? Dia misaotra betsaka e. Io. Voalohany tenenina aloha dia misaotra betsaka ny miaramila
dia misaotra betsaka na hoe fa mahafinaritra na fiaraha-miasa. Dia faharoa manaraka izany mampitondra teny fampiononana ny volomboasary rangaha. Fa dia lony tsara ny ataova tsy niratsy ohatrany tsotra. Fa ny zavatra napahagaga rangaha dia tia le vatapato ny frantsay hafa mihitsy kesika fa tsy moatra n'intsika malagasy. Dia fa nandeha fiteny reny e, fa dia mampitondra teny fampiononana ny volomboasary misaotra betsaka e. Mankasitraka reo, ianao ihany koa nisaorana ao anatin'izay faneho-kevitra izay. Nagaga tokoa vatapaty variany sa inona e. Veriko fa hoe kesika hoe voatabia nefa tongeza ihany raha ny dinihana. Miaraba tompoko dia ahoana fandehany? Miaraba anao? Andraso aloha amboarintsika tsara fa tsy tonga tsara. Ndao ary. Miaraba anao? Salama tompoko. Avakeo Tamatavy rangaha. Miaraba antsika ao Tamatavy ao. Avakeo Tamatavy. Somary mijery toerana kely ianao fa somary ratsiratsy ny fahatongavan'ny feo aty a? Ao. Dia resaka ny anarany angaha ity mba resaka hoe kanalana lalan'ny rano. Dia zany mba fangatako hoe mba misaotra zany mba andro maina dia mba mita fanadiovana lalan'ny rano. Mankasitraka anao. Ndao averina ihany fa mamerina indroy manany antitra. Vonoina ny onjam-peo dia miresaka avy hatrany a. Tsy misy sakatsakana sika mianakavy. Ndao ary antso manaraka. Miaraba anao tompoko dia ahoana fandehany? Salama, miaraba ny vahoaka malagasy. Miaraba anao. Voalohany indrindra aloha dia misaotra an'Andriamanitra fa misy Andriamanitra mijery ny hetaheta ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Ny tefateniko teto tamin'ny tsy fantatra raha misy enregistrement ty radio antsika ty a. Tany aloha tany raha miaramila mandray ny ona dia kaporaly ara dia hoarina ny vahoaka. Tanteraka soamantsara izy iny. Le zavatra tena tokony ataony manaraka eo amin'ny olona hitatana firenena io koloniely zany dia tokony ao anatin'ny sécurité maximum. Sécurité maximum satria efa nisy ohatran'io tamin'ny 65 zay raha tsika malaza zany tsy afienina le izy fa tonga dia aloha aparibary. Raha azo atao miala tanteraka amin'ny frantsay mety vonjy malaky any amin'ny firenendehibe hafa ankoatran'ny frantsay zay miarasy fantatrinareo fa ahafahantsika miara-miasa. Tena hoe any amin'ny fahaleova tena tanteraka antsika ty 2025 ty. Dia tena tokony any amin'izay zany a no hitsipahantsika tanteraka ny frantsay. Tsy hoe famonoana azy sanatria ka anaty resaka diplomasia isan-karazany hoe tena oka izay raha frantsa fa aloha izay mihoatsodrany na mihoatsodrany izy na tsy hametoa dia mialy. Dia efa niseho teto io fa maximum na sécurité anao tompoko ho an'ny tanindrazana. Izay ny tena izy dia teny ampita amin'ny manam-pahefana rehetra amin'izao fotoana izao koa zany a fitazonana ny fiandrianam-pirenena. Saotra tompoko. Mankasitraka anao ihany koa. Zay fandriam-pahalemana izay ary ato moa sady mijery ihany any anatin'ny ranty ny faneho-kevitra anaty tambazotra tserasera any. Miaraba tompoko dia ahoana fandehany? Miaraba anao? Raha tsy mahita moa zany rehefa zay ilay izy. Fa ny zavatra mba tianao ampasahivina antsika ao dia ny resaka hoe ahoana reto resaka mbola namany mandamina tsara eto amin'ny tanàny reto. Sao dia efa mba tokony asiana fijerevana amin'izay momba an'ireo. Satria raha tsika nahita fa nanarana an'ilay président ara-pahamanana teto Madagasikara dia nanotika tany teny amin'ny 67 hectare teny amin'ny lalan'ny Diginy. Izao nefa jerevy ny Diginy fa tapitra feno an'ireo mpanoharina rehetrarehetra io. Tsy ratsy ilay izy fa misy zavatra ohatrany tsy mety ao anatiny satria ohatrany atsasatsasaky lisy ohatran'ny fandiovambola ary raha mahita mihitsy zany. Ko mba izay nampitaina amin'rehetra ao aloha mba tsy ho adino izay zavatra izay fa sao dia teo no alahantsika nefa ny firongony mbola tsy afaka ao anatiny ao viretsika. Izay angafaka misaotra antsika fa
ela voalaza anareo dakory rehefa nibafibafiindro iny ty fa misaotra mankasitraka anao ary tonga soa ao anatin'izay a fa ny hokevitra izay ny antenaina dia tena hoe avitrika dia avitrika ianao za matoky anao raha namana sa ahoana ndao toizantsika amin'ny faneho-kevitra manaraka ny antso avy aminareo mpiaino raha efa misy efa vombonina ato ndao ary miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany eny tompoko ndao ary dia faly miaraba rareo amin'ny Kolo TV dia miaraba mivoaka malagasy miaraba anao ihany koa ray aman-dreny eo dia miaraba manokana ny tanora jenizeda le tanora nazy tamin'ny jenizeda mivoaka malagasy dia miaraba manokana ny miaramila fa tena ny miaramila reo mihitsy ny tena nala nivoaka tambany vahoan'ny fara ao mampalahelo nefa anatin'iny mijery n'le ataony gendarme n'le vahoaka tena mampitomany ianao moa tsy afaka mandeha any fa zire mijery tele fa tena misaotra makately tena makately anreto miaramila nkapisasy reto tena miendrika anazy mihitsy mitondra firenena fa dia misaotra besaka tompo dia itsika moako zao voaka malagasy am'izao tsika mbola maily foana tsika satria renina lefa ndreny général bomba reny maro mbola ekipan'ireny mandehandeha isika zany mila maily foana tsika voaka malagasy am'ireny dia babay aloha rajoelona fa dia tena maty tsy nahita filoam-pirenena ka tena nangidotra tamin'ny vahoaka nohatra iny rajoelona iny fa za zao tena osy aho hoe za hoa hamono vorona mihitsy aho fa tena zany tena voadiko mihitsy raha tapala io nao fa tena misaotra an'Andriamanitra dia tena misaotra an'Andriamanitra fa afaka tamin'izio ka tena afaka zio ka malagasy ary iny tsisy teherika an'iny tsony angamba raha mbola voaka malagasy dia misaotra meloa tompoko mankasitraka anao asa hiatrano any zany fa vorona ny loka madamo fana fa tena mazainga fana fa adino ie mankasitraka madamo fana fa ny mahajanga tovy matsiro zany ny vorona e mankasitraka tena tsy ianao rery fa tena marina zany fa be diabe ny olom-pirenena no nyteny an'izay ny voady hoe masaka tsara ny lokantsika dada raha riva lasy le rangahy io a ndao ary raisitsika ny antso manaraka miarabanao dia ahoana fandehany ao ianao a andraso araloha jerentsika tsara fa ohatran'ny ndaramanena sy nandory bolora reny hoe zany tisaresaka fotsiny fa dia lamina amizao fotsiny mbola ao ianao dia zany mba afatra kely hoe inona zany tena atao amin'ireny le gendarme namono vahoaka sy nafaty vahoaka sy le nandory bolon'olona reny zay zany mba afatra kely alefako hoe tokony mba jerena manokana momba an'ireny ahoana nomon'olo zany no sazina enjakenjana mihitsy efa dia misaotra betaka mankasitraka anao ihany koa raha ny fampahalalam-baovao ny afako maly dia mahakasika an'izay mihitsy tsara hitondrana fanazavana tokoa izay satria teo zany ilay hoe famitranam-pihavanana teo anivon'ny ampitandro ny filaminana ny zandary ny polisy ny miaramila tao anatin'izay tsy hoe fanaovana tsinotsinona ny ain'ny marary sy ny maty tao anatin'izay fa tsy maintsy mitaky fandraisana ndraikitra ny zavatra rehetrarehetra tao anatin'izay dia misokatra zany zao a ny ery amin'ny toby raha tsy mandrava ndraisana ihany koa ny fitarainana ho an'ireo rehetra izay atao hoe natsiaro tratran'izay atao hoe fampijaliana izay a isan'izany reny mpianakaviana izay may volondoha nodoran'ny zandary teo ihany koa ireo atao hoe no voatifitra ny naratra tao anatin'izay dia afaka mametraka an'izany fitoriana izany efa nilaza ihany koa moa ny eo anivon'ny tafika fa malalaka tanteraka ary misy ny mangarahara ho amin'ny fandraisana ny fepetra ho an'ireny olona ireny ary tsy sarotra nge no manentsika sy mijery an'ireny olo ireny satria ny toerana efa fantatra izy ireo hoe izany nandeha tary izany namitahiraka tatsy izany tatsy atsinanina izany tatsy avaratra ny andrefana rehetrarehetra iny ny atsimo dia fantatra mazava tsara zany fa miandry ny rehetra zany a zao dia zao ianareo raha voantany vao maheno an'izany filazana izany efa afaka maly iny any no resahana ny amin'ny hoe afaka mitondra izay fitarainana izay ndao raha isika ny antso manaraka miarabanao tompoko dia ahoana ny fandehany
Miaraba tompoko, salama tsara. Avety Mahajanga, ny ahy zany dia mahakasika ny olona voalohany makasitraka makatelina ireo Aloha vonoina ilay onjam-peo namako. Ao. andrayandara tamin'ity olona ty. Io manarao amin'ny pasipasy. Faran'izay tena teny zao. Aoka. Aleo mba vonoantsika aloha ilay onjam-peo e. Ye, atao fa fihetsika tsotra. Nefa mirindra mety misy fanadonona ianareo raha vatan'ilay vovô tafiditra iny. Na izany naty izany ary ampitoniana tsara izay tenenako anareo izay hoe aleo vonoantsika ny onjam-peo dia miresaka milamintsika vita kabary. Ndao ary, miaraba anao. Miaraba tompoko. Ye, lasa ny namantsika teo mbola manana 2 minitra sika andraisana ny antso avy aminareo Ndao ary. Miaraba anao. Miaraba tompoko, salama tsara. Salama. Kulteveve io azafady. Izy indrindra tompoko, salama tsara ianao dia ahoana ny fandehany? Salama. Mandeha aty aminay zany dia momba le tolona aty Mahajanga. Tena satsabetsaka fa tafita amin'ny tolona ny vahoaka malagasy. Dia mba ny tiako tenenina zany mba asorona daholo reny senatera reny tompo fa reny mampijaly anay aty Majunga satria miditra amin'ireny asan'ny transportera ao amin'ny porony Mahajanga ireny senatera reny. Dia lasa mijaly be zay dasan'ny mahadokera reny aty amin'ny poro.